Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Miady ny nofoko sy ny fanahiko. Izay indray havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Asa aloha efa niainana izany hoe ao anatinao ao dia misy tontolo anankiroa izay mifanandrina, miady. Dia ny nofonao izay misy ilay filana sy ny fanahinao izay misy an'ilay faharesendahatrany amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary na i Paoly aza dia faharesy lahatrany amin'izany any amin'ny Romanina 7 dia tena nambarany mihitsy hoe misy ady ao anatiko ao izy. Dia ny adiny nofo sy ny fanahy. Ary Jesosy Kristy koa dia nanamafy an'izany any amin'ny Matteo 9:27. Ny fanahy mety ano izy fa ny nofo no tsy manan-kery. Zany hoe misy an'ireo hery anankiroa ireo zany ao anatintsika dia ny nofo sy ny fanahy. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa mifanohatra izy roa izy. Araka ny Galatiana 5 zao dia 7:70 ny nofo manohatra ny fanahy ary ny fanahy manohatra ny nofo. Nefa ireo zavatra anankiroa dia zavatra ao anatinao ihany. Ahoana moa ny fisehony hoe fifanoherana io? Ohatra zao misy zavatra izay filana ilay izy, tianao atao, tianao tanterahana, tianao andehanana, ary ny vatanao tena mitady an'izay zavatra izay mihitsy. Nefa ny fanahinao indray dia resy lahatra hoe tsy mety ilay izy fa tsy sitrapon'Andriamanitra, tsy azonao atao zany, mpanompon'Andriamanitra ianao, izao ianao. Dia misy an'izay fifanoherana izay, ary tena tsapanao iainanao isan'andro mihitsy io ady io. Ary io ady io koa dia ady tsy hitapitra mihitsy mandra-pahafatintsika fa dia misy foana izay ady-panahy ao anatintsika izay. Ady mangotraka io ry havana, ary tena ady izay tsy maintsy diniantsika hoe ahoana ny fomba hahatonga antsika ho mpandresy ao anatin'io ady io. Be dia be moa no fomba ahafahana mandresy azy io fa ho resahako aloha zany amin'izao voalohany zao reto zavatra reto. Voalohany dia ny hoe vaovao mahafaly aloha omenanao dia izao ny fisian'io ady io no midika fa efa nateraka indray ianao. Zay aloha zany tena aoko fantatsika izay. Ny fisian'io ady io no midika fa efa nateraka indray ianao. Satria ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Romanina 5 dia milaza ozy izy manao hoe fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa dia fiainana sy fiadanana. Satria fandrafiana amin'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory izany, fa izay amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Zany hoe tsy hainy akory zany ny olona izay mbola tsy ao anatin'ny fanahin'Andriamanitra zany, izay mbola tsy manana ny fanahin'Andriamanitra, izay mbola tsy nateraka indray dia tsy mahay ny sitrapon'Andriamanitra izy, tsy fantan'izany sitrapon'Andriamanitra zany, dia mbola fiainana ara-nofo be ny fiainany. Tsisy an'io fifanoherana io mihitsy, tsisy an'io ady io mihitsy fa dia manao izay tiany atao izy manatanteraka izay zavatra danikibon'izay mahafinaritra azy fotsiny izy. Fa rehefa tonga ny fahaterahana indray, ny fahaterahana indray dia tsy inona fa raha ny Jaona 7 ny jerevantsika dia hoe nateraky ny fanahy dia fanahy. Ny fanahintsika zany no ateraka, fa tsy ny nofontsika intsony no ateraka fanondrony fa ny fanahintsika no ateraka. Ary io fanahintsika izay ateraka io dia ny fanahin'Andriamanitra no midina ao anatintsika manatanteraka an'izay amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Dia teraka ny fanahinao, velona ny fanahinao, mirehitra ny fanahinao amin'ny fotoana ny fahaterahana indray. Ka rehefa velona izy dia mifanandrina amin'izay izy. Lasa misy adversera tampoka teo zany ilay nofo izay efa nanjaka, izay efa nife, nanao ny sitrapony sy ny danikibony teo aloha teo tonga tampoka avy any ao anatinao nisy zavatra teraka tao dia ilay adverserany dia ny fanahy. Dia rehefa teraka ny fanahinao dia manomboka misy amin'izay ilay fifandrangitana ady ao anatin'ireo tontolo anankiroa ireo. Izay no mahatonga antsika ny teny manao hoe matoa anao manana an'izay ady-panahy zay dia aza misalasala tsony fa efa nateraka indray ianao zany matoa misy an'izay ady-panahy zay. Zay aloha zany zavatra voalohany. Ary ny zavatra faharoa izay tsara fantatsika ihany koa dia vaovao mahafaly ambaran'ny tenin'Andriamanitra manao hoe na dia malemy aza ny nofontsika dia izao tadidio fa efa teny fikasan'Andriamanitra mihitsy nambara trany amin'ny Genesis 5:20 fa ny zokiny hanompony zandriny. Ny zokiny hanompony zandriny, ny zokiny dia ilay teraka voalohany, ny zandriny dia ilay teraka taty aoriana, ka ny nofontsika no teraka voalohany, ny fanahintsika no teraka taty aoriana. Dia ilay zandriny zany io no efa nomena ny teny fikasana sy ny tsodrano, io no hotompona. Ny dikan'izay zao hoe lay fanahinao mihitsy no efa nomen'Andriamanitra ny fahefana sy ny hery rehetrarehetra handresena, ka lay nofo dia hanompo an'io fanahinao io.
zay raha ny tena teny fikasan'Andriamanitra zany ary mila mandray an'izany teny fikasana zany amin'ny finoantsika manao hoe ny nofoko dia efa nambaran'Andriamanitra mihitsy fa horesy izy ary zay lefa teny fikasana zay men'Andriamanitra ka dia ahoana ny fomba ahafahantsika mandresy an'ireo voalohany aloha ry havana dia efa nambaran'i Jesosy Kristy ihany ilay izy any amin'ny Matteo 5:20 vavaka hozy izy manao hoe mivavah mba tsy hidirana reo amin'ny fakapanahy fa ny fanahy mety ihany fa ny nofony tsy manan-kery malemy le nofontsika dia resy foana izy lasa tombe ao anatin'ilay zavatra tsy mety foantsika satria le nofo zany malemy dia mba hatonga anao hanana le izy ahafahanao mandresy an'izy dia izao mivavah ozy izy miambena ozy izy mila vavaka fa rehefa tsy ampivavaka tsika dia mora resy ny fakapanahy rehefa tsy ampivavaka tsika dia mora resy ny filany zao tontolo zao ary vavaka io dia tena vavaka izay fitondrana lay filana sy lay zavatra samihafa mihitsy eo amin'ny hazo fijaliana zay le vavaka zay tena tokony ataontsika ary zany ny ambaran'ny Galatiana ihany 5:5-20 fa izay any Kristy Jesosy izy dia efa nanombo ny nofony mban'ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana isan'andro ianao dia mila manombo amin'ny hazo fijaliana ny fahotanao ny filana zay mamatotra anao eo ihany ny fomba ahafahantsika mandresy azy fa io tsy vita amin'ny heritsaina fotsiny hoe amin'ny heritsaina be fotsiny ny andreseko ny tinofo be ako ty sy ny filany tinofo be ako ty sy ny fakapanazy mahazo afa vavaka mila mitondra anazy eo amin'ny hazo fijaliana ianao ahoana moa hoe mitondra azy eo amin'ny hazo fijaliana mivavaka ianao manantona an'Andriamanitra dia miteny Jesosy indray ary itindray ny filana zay mamatotra itindray ny filana zay tsy zakako atolotra eto amin'ny hazo fijaliana homboana miaraka aminao ho levoniny eto amin'ny hazo fijalianao dia izay vavaka zay ataonao amin'ny finoana dia mino anao fa tena lasa levona mpitena maty niaraka tamin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana tokoa ilay filanao dia izay finoana izay no zava-dehibe indrindra ahafahanao mandresy ny nofo aloha zay aloha ny voalohany indrindra fa ny faharoa kotsy hoe omboana fotsiny ilay izy fa zao mila mivelona indray ianao avy eo miaraka amin'ilay fanahan'Andriamanitra ary zany mihitsy nambaran'ny Galatiana 5:5-20 mandehana ozy izy araka ny fanahy dia tsy ahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo mandehana araka ny fanahy zany hoe ilay fanahan'Andriamanitra izay nitoetra tao anatinao niteraka ny fanahinao mampatsiaro anao le soratra masina isan'andro zay tokony ho arahanao sy tokony ho tanterahanao io fanahan'Andriamanitra io zay mibaiko ny fanahinao nanasiana tompo-kasihanao dia izao mandeha araka ny fitariany io fanahy io dia mitarika anao amin'ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva amin'ny tenin'Andriamanitra dia izay koa zany ny secret faharoa ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra dia dikan'izay hoe miaina amin'ny tenin'Andriamanitra zay dia izao manatanteraka ny ambaran'ny fanahan'Andriamanitra mandeha araka ny fitarian'ny fanahy zay ny dikany zay le hoe mandeha araka ny fanahy manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra vavaka sy ny tenin'Andriamanitra izay no zava-dehibe indrindra ahafahantsika mandresy ny fanangolena samihafa zay alefa ny devoly ary ny fanahintsika dia efa men'Andriamanitra ny hery ahafahana mandresy an'io efa mena le tsodrano lay zandriny dia le fanahy izay teraka tato anatintsika mba hotompony lay zokiny dia ny fanahinao no tokony hibaiko ny tenanao fa tsy ny nofonao sy ny filanao ary ny fanirianao ary dia tarian'ny fanahintsika fa tsy tarian'ny nofo fa ny nofo dia mitarika ny olona ao amin'ny fahafatesana fa ny fanahy dia mitarika ny olona ao amin'ny fiainana sy ny fiadanana koa dia mandalo an'izany ady zany daholo tsika rehetra ry havana fa matoki raha niara-maty tamin'i Kristy ianao izany hoe manombo ny filanao amin'ny hazo fijaliana dia miara-belona aminy koa ary ny herin'i Jesosy Kristy zany hoe le fanahiny zany mitoetra aminao dia miara-belona aminy dia mieritreritra anao mahita anahy Andriamanitra miaraka amiko Andriamanitra manampy ahy Andriamanitra dia izay finoana ao anatinao zay hoe miara-belona amin'i Kristy miaraka velona amiko Kristy dia ny dikan'izay izay no manana azonao hery hahafahanao manohatra ny asan'ny nofo izay mitarika antsika ho amin'ny filana dia manana le fahatahorana n'Andriamanitra tsy hanao an'ity fa hitan'Andriamanitra velona miaraka amiko eto izy ve dia ahitany izy oatra hiaraka amiko anao an'io ve izy tsy hanao an'izany le fahatahorana n'Andriamanitra lasa velona ao anatinao rehefa manana le finoana ianao manao hoe velona miaraka amin'i Kristy azao efa nomboana miaraka tamin'i Kristy ny filako sy ny fahotako isan'andro sika dia manombo ny filantsika eo ambony hazo fijaliana ary zany nambaran'ny Galatiana 5:20 manao hoe vombo miaraka amin'i Kristy eo ambony hazo fijaliana ozy izy dia tsy izaho tsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko fa izy ivelomako amin'ny nofo ankehitriny ozy izy dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra zay efa tia ka nanolotra ny ainy hamonjy ahy mahireza ry havana natao ho mpandresy ianao
amin'io ady io ary nivoaka ho mpandresy ianao satria izay ny sitrapon'andriamanitra ka dia ho an'andriamanitra rerany ny voninahitra. amen. Mandresino anara na isaloranao ripino an'andriamanitra ry olom-baovao tsy andevono titso fa olona madio tena mpandresy anao ka mifalian'io fa Jesosy tena tsia mbola mampanantena anao hatrany mba azo fandresena fa tena milanao mijoro tsy mirona miory pakatsa raha manana finona Adresy anamo raha tomaharitra izotrame fiainananitra fa ny tompoti de mampanantena fandresena zay manarady azika mijoro tsy mive